Raha jerena ny olana dia zafanty. Toy hoe tsy zavatra azo tokoa eto Madagasikara. Aina. Sahirana be. Ahoana na fiaratsika anio, ahoana ny fa anisan'ny olona zaraiko any moa le zavatra sy zay ihany moa zany no tena hitako hoe mahomby. Fitantarana, fizarana ny zavatra niainana tena. Ahafahana tonga dia mahita zavatra ohatra azy raisina. Zao zany ny olona tsy mahakivy ahy. Koa manoloana ny zavatra fahatarotana eto Madagasikara. Zavatra ny olona tsy mahakivy ahy dia zao. Mbola misy azany Madagasikara ao tsy nandavona ataony sarotary ary Madagasikara tsy Madagasikara raha tsy mitondra ao aminy. Dia misy tonony Madagasikara zany mahatonga ny Madagasikara mbola velona. Zay no tsy mahakivy ahy. Ary BGB pon'ny Madagasikara no miasa mangina mamelona ny Madagasikara ary mamelona antsika pon'ny Madagasikara. Misy olona kay eto amin'ity Madagasikara ity mamelona antsika fa fantatro hoe ny tantara. Zay zany. Zany mbola mahakorazy azy dia mbola tsy BGB mahatonga tantara eto Madagasikara. Fa iny raha misolomaso vahiny amin'ny fijerevana hoe mondialisation atao zay akeliny tantara ohatrany arapita. Dia machine daholo no mampiodina ny tany dia mamana atsika. Hoe modely misy azy. Fa io modely misy io ankehitriny efa voatery manisaka frein satria tontolo iainana. Tiny nefa mbola manana malagasy BGB. Tsy mamoaka CO2. Tsy mamoaka CO2. Io zany tsy mbola mahakivy ahy. Zero zay fa BGB mihevitra hoe vetina atao ho an'ny Madagasikara raha zany hoe aizako amin'izao taonjato zao dia mbola misy 80%. Tena vesaka zany. Tena anankiray zay. Ahoana namadina an'izao lasa piasy. Fitaovana faokatra atao piasa dia tsara ny sambolana. Ahoana namadina anao aika? Agribusiness. Asivo agribusiness fa zany efa vola dia tonga dia tonga atao ho an'ireo tantara tsy mivelona amin'ny tenan'ireo tsika. Fomba fijery azy. Misy zao. Ka zany efa tsy an'io zay. Fa tsy mahakivy ahy dia mbola misy an'ireo. Fa moa tsy mbola mahakivy ahy ihany. Izao. Ireo olona ireo rehefa direct daholo ny zavatra modelina fampandrosoana ankehitriny. Dia ireo olona ireo ao anatin'le économisme. Le hoe économique ihany gn'adeo zao fa adesaka. Profit adeo fa aza manoty mondialisation. Olona avy amin'ireo ihany no mameka fantanisa ary mampanisaka frein. Dia fomba fijery hoe intermondialisme. Avy ao anatiny ihany zany ny zavatra rehetra. Zareo zany rehetra lavitra io. Dia ny fomba fijery ny intermondialiste rehetra dia mifanaraka tsara amin'ny pôlitika tonga masisy hoe économie sociale. Ay raha tsy mandavaka efa nanao an'ilay vatoeka. Économie sociale vatoeka kely. Tsy nahatazera tsy mandavaka tamin'izany. Ka ny dikan'ilay vatoeka dia zao. Ahoana ny atonga ny olona tsy tokony mangatakatiny? Mahalala hoe ty vola azo tamin'ny vokatran'ny voka anaovana dispensaire akaiky olona. Io le dispensaire, io le programme. Fatany olona ny vola niditra, fatany olona ny ampiasana akaiky azy. Rafitra akaiky. Gouvernance locale. Aika. Ny tsy mahakivy ahy dia hoe misy koa zany rehefa tsy manao zany efa mitsindry lavitra. Misy ahafahana manao ohatra. Satria ny olona manao zavatra ihany no atao sarangarana ohatra. Dia tsika zany fampidarana dia tantara hoe izy nanao ny anazy dia mba raisina koa ny soa nataony dia angalatsika lesona. Zay zany tsy mahakivy ahy. Dia tsy mahakivy ahy fahatelo dia aikay vitsy kely ka ireo mahatonga ny fiarahamonitsika latona hoe tsy mandeha loatra rehetra rehetra. Vitsy kely zany.
farena zay zany lekila zany farena ino zany fa ny mpanao vitikely farena miaraka amindreo mifeny fiakarereto Madagasikara dia zalahy malava dia dia zalahy eo no fahitana ny Madagasikara ena zao tontolo zao izay any mampatonga anay hoe fopony économie sociale les intermondialistes la communauté ouest américaine CPG lasa malava tika zany bomba mange zany tena fotsy CPG lasa rehefa ny américaine no tena izy consultant américain no avy eto Madagasikara ampiaravantsika ny hoe CPG na hoe libietsy matakafaka be loatra esika manana ny fokony izao fa efatra tsy makiny aika io mbola misy kay fokony mitsady miarena voatanazy misy azy iaina aika io mbola misy zany zany eo matisy zany be rehefa Madagasikara ary izay zany am'le tambazotra ny fokon'olona zay misy anay am'izao fotoana zao dia mitsitsika daholo zao daholo fampiasa natao fokon'olona erany Madagasikara fampahafantarana azy ho atao ohatra ho atsika rehetra dia efa tsy aika be dia be fantatsika rehefa nahazo amboara tany arezo janeiro ny fokon'olona ao anjara tany amboara avao hoe prix de l'équateur nefa misy fokotanitsy fokon'olona ao anaty fokotany any an'izany any amboaravo na hay nandrindrany satria votosokote arafarany gaindaziky faitia raha no mitilera zay sasana zany mitany averokona dia tsy mila fay zany tsy mila makafay tsy mikakafay zany aloha raha mitilera dia tsy makavozaka atao fay arovana fa ireo olona reo na hay nandrindra ny filany zareo mifainana andavanandro zany hoe tsy miaro fosiny zareo fa mitantana zay zany le izao dia teo zany no nanotitsaka hoe way haika io misy olona mifameniny amin'ny tontolo manodidina azy haika io mbola misy zany dia raha koa mbola misy olona mifamenina amin'ny samy olombelona samy mpiarabelona dia fokon'olona anie zany tsy mitady lafany etika zareo zany eo mifamenina amin'le zareo zany mataka hoe zako misotro rano zaho mihinana many avy amin'ny tany avy amin'ny zava-boary fa akoka tsy maintsy mifandamina amin'ireo mpiarabelona io zay le raha ikambarana dia ray vaty ray eny io zany vaty le arena votanany dia lasa dia mivelona amin'io lasa piray iny le piray tanàna ray nefa maro be nefa lasa ray ray ao anaty na hoe maro io no matoko hoe piray tanàna ray ene zany nefa olona be dia be no lasany satria zana be kambanany le tanàna le fivelomana le faty velomana le tontolo mandidy misy amin'ireo olona ireo ireo zany mifahaizan'ireo olona ireo le fahaizan'zareo le mila zarainy zareo dia tokony mieritreritra zareo amin'izao filobozoany internet sy ny telefona sy ny télévision sy ny amarony radio zao zay no atitsika tsy mamorona zavatra misy satria nizety te orana farana ankora zany miainga amin'ny zavatra efa mahomby fa ny problème ankora rehefa dia efotra mifatedy ndraiky io zany efa atao zaraina le zany mahasaranty tena fa fifampizarana zavatra efa miaina tesina atao za eto aloha dia courage be satria misy afo fizarana ny zavatra nataonay ary tsy mahatsy mety
malagasy mifamelona ny be dia be no malagasy mifamomba e. Fa ny malagasy kely mifamomba relazy. Raha misy malagasy mifamomba fa mpanao gazety tonga dia tonga misy miazakasa. Tena zany mamoaka anazy. Nefa raha ianao zao no zavatra ohatrany tsika hoe atsina zao foana zao zay ny problema e. Ny mifamely, ny mifamomba malaza ho azy. Mifamitaka, mifanimba. Zay rehefa tonga dia malaza amin'ny gazety daholo ny fitapitaka sy ny famonoana sy le tonga anaty rehefa malaza ho azy. Misy fanao azoana moa ny zavatra dia malaza ho azy. Fa raha vao misy zavatra fombiazana na zavatra mila sponsy. Azareo mandrake zany mila pera. Dia zay mahatonga hoe le kolotsaina azafady le kolotsaina hoe mampiseho sy mampidera sy manandratra ny fombiazana andrika zany no tokony lalao. Aza moa be fombiazana io lalana io haingenezana be fombiazana ataon'ny olona fahaniny mbola mivela ao anaty fahasairana. Kolotsaina ngeky le misy aminao raha ny kolotsaina ngeky ny hoe aderina indray ny kolotsaina malagasy. Diso zany famerenana ny aty diso zany makivy zany voaderina ndray ve le asina le fa hoe jereo aiza no ahitana fombiazana, aiza no ahitana olona manome hasina. Ino no atao dia tonga dia mbola porazy zay. Fa raha mbola hoe atao merina ny asina atao merina ny asina kely eo efa falaikio reraky la vita zany. Fa misy olona manao an'izany fa dia aleo reny no sokafina itadilina indray. Zay zany ny hitako aloha zaraiky eo amintsika. Asa tabilapy. Fay bebebe fombiazana isaky ny boto faharoa bebebe. Dia ahoana ny asogadirana indray dia tokony manao fantarana tsika. Tsy manao vazaina. Manasokafana ny fombiazana io. Hoe iza ny olona miezaka ao anaty fahasairana. Manao za tsy afatiny tenany. Manao za velona azy. Dia bebebe exemple fa tsy fantatro.